Riavako malala rehetra ao amin'ny tompo, mbola ho aminareo mandrakarivany ny fiadanany tompo. Alahady faefatra ambin'ny folo ny volana May, taona 2023. Alahady natokany folobe fitsika mitrotrona mibavaka ny sampana lehilahy kristianina manerana ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ny salamo fahaenina amby enimpolo, ny andinin'ny fahavaloko hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, sy ny laharan-kira antema fahaenina ambin'ny folo no iatsotsika sy anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Tsy mipetrakintsika raha tsy efa vita ny vavaka. Dia hiara-hitsangantsika hiantso ny anaran'ny tompo. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Iarahantsika mamaky ny salamo fahaenina amby enimpolo, ny andinin'ny fahavaloko hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'ny tompo. Misaoran'Andriamanitsika ary firenena, ary asandrato ny feo fiderana azy, izay nampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana, ka tsy mamela ny tongontsika ngozozo. Fa efa nizoa toetra anay ianao, Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio ny volafotsy amin'ny memy. Efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Amen.
vavaka isika riavako. Isaoranay tokoa ianao Andriamanitra araka izany tononkira-panahy novetesinay teo izany. Isaoranay ianao fahakaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona. Famindrampo sy fitsarana no ankalazanay ianao. Terahinay ianao Andriamanitra, saotranao izay fanotantaninao ny vombininao, tsy namelanao ratsy tonga eto amin'ity tempolinao masina ity. Saotranao no ny fitahinao anay ka nitehirizanao anay nandritry ny herinandro iny hatramin'izao fotoana iarahanay mivavaka aminao izao. Tanterao sy hamarino eto Tompo ny teninao ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Mangetahitanao izay. Iona aminao no atongavanay eto. Fiarahanay mivavaka eto Andriamanitra, dia mirapiratra ny voninahitra ao. Dia tantany raha mbola misy namanay manana fikasana tsara hamonjy ity fampo-pivavahana ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mainy zavatra rehetra, noentinay maniry mangataka izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Riavako malala rehetra amin'ny Tompo, ny olona sambatra indrindra, dia izay olona manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy manatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainany. Ndeha hoe notsika amin'ny fanajana izany teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika izany, dia ho amafisitsika amin'ny laharan-kira faraka amin'ny 350 ny andininy voalohany sy ny faharoa izany riavana. Fa hoy ny Tompo, mangataka aminareo ary rahalahy mba handeha miendrika ny fiantsona izay niantsonanareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharom-po mifandefitra amin'ny fitiavana, mazo toa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Fa isika rehetra kosa ideran'ny Tompo hoe sambatra ny maintsilala, izay mandeha araka ny lalan'ny Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavony ka mitady azy ambony rehetra. Amen. Tanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika riavana. Andeha hifona eo anatrehan'Andriamanitra hiaiky ny fahotantsika, hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, Andriamanitra lehibe sy matahotra ianao,
Andriamanitra tia anay ianao ka mbola mamela anay hibebaka eo anatrehanao. Mifona aminao zay Tompo, satria na tamin'ity marain'ity azany izay dia efa nanao zay nampalahelo anao e. Nanao zay nampalahelo ny manodidina anay zay. Zany indrindra Tompo no angatahanay aminao ankehitriny. Vonjeo zay satria tsy mahavonjy tena. Ampianaro zay Andriamanitra mba hanaraka ny didinao sy ny fitsipikao. Diovy zay ho afa-pahotana, dia adio sasao zay ho fotsy mangatsakatsaka. Dia mampianaranay mandrakariva mba haizanay ihany koa mamela ny heloky ny namanay sy ny manodidina anay. Eny fa na ny fahavalinay azy. Tompo, mifona aminao zay ho an'ny ankonanay, mifona aminao zay ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena nomena ho anay, mifona aminao zay ho an'ny fiangonana nametrahanao anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay maty nombona teo ambony hazo fijaliana, kanefa nandresy ny fahafatesana, no entinay maniry mangataka izany vavaka izany. Amen. Ny laharan-kira firana fanampin'ny faharoa, ny andinin'ny faharoa no iraintsika izao. Isika rehetra izay miaiky ny fahotantsika teo anatrehan'Andriamanitra, dia hitsanganam-pifaliana handray ny teny soamafaly famelan-keloka omen'Andriamanitra ho antsika. Dia mbola ho iraintsika mpifaliana koa aorianan'izany ny laharan-kira 490 ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo. Fa hoy ny Tompo: iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjera, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra, araka ny voasoratra hoe: fa nomy aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry vonoana no fijery anay. Isika rehetra kosa iteran'ny Tompo hoe: sambatra ny olona izay voavelany ely, sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Amen.
rehetra izay voavela elo-kariavana aokary sika hiaraka anakisy anambarany fanekempinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana nikeanina laharana faharomana hoe isika mino an'Andriamanitra iray raisy mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra nanirana amintsika ary amin'ny Jesosy Kristy tompo iray zanaka mahatokan'Andriamanitra nateraka ny ray nitarohan'izao rehetra izao ny mazava mamazava Andriamanitra koa avy amin'Andriamanitra nateraka fahasanatao miray amiray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nanofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotanantsika tamin'ny nanapahana potolato izy maty izy kanahelo nitsara tamin'ny andro fahatelo ary izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo am-panankavanany ray avy any miaviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia miteny tamin'ny vavany mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorona amin'ny fanambarana ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaky ny batisa iray ho famelan-kely sady manabena ny fitsaran'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ampitomboinao amintsika hatraneny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny rarahan'ny fiangonana isika. Ny voalohany dia fiarabana, faharoa fisaorana ary fahatelo dia fanolorana ireo mpandray anjara tamin'izao fampom-pivavahana izao. Miarahaba isika ry havana. Ireto braony sampana lehilahy kristianina izay tonga amintsika miara-miombavaka, miara-midera sy mankalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra eto. Miarahaba manokana ny folo ny sampana lehilahy kristianina miaraka amin'ny vadiny ny brao izay miaraka amin'ny vadiny ihany koa izy ireo, ny mpandimbolan'ny sampana lehilahy kristianina izay tonga eto ihany koa. Miarahaba ihany koa ny tonian'ny sampana lehilahy kristianina sy ny vadiny, ny komity foiben'ny sampana lehilahy kristianina. Miarahaba ihany koa ny sampana lehilahy kristianina ato anatin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Miarahaba manokana ihany koa isika ireo ny mpitandrina eto amin'ny fitandrimana mba-tokana fitiavana, ny braon'ny fiangonana, ny diakonina sy ny olona, ny kristianina rehetra, ny sampana lehilahy kristianina eto amin'izao fiangonana izao. Tafahoana eto isika ny tompony omba sy hitayantsika hatrany. Zay ny fiarabana. Fa ny faharoa dia fisaorana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika ry havana fa tanteraka sy lavorary izao fotoana izao. Ary tsapantsika tokoa fa Andriamanitra ny miasa ao anatintsika na ny fanaovana na ny fikasana hatanteraka ny sitrapony. Ka dia tanteraka sy lavorary izao alahady ny sampana lehilahy kristianina izao. Isaorantsika ihany koa ny braony sampana lehilahy kristianina Foibe FJKM izay nanao zava-dehibe izao fotoana izao ka nifidy manokana
ny fiangonana eto amin'ny efitsikay mambatokana fitiavana synodam-paritany Antananarivo Atsinanana hanatanterahana izao fampompivavahana ampitaindavitra izao amin'izao alahady ny sampana lehilahy kristianina izao. Isaorana manokana ianareo mpitandrina, ny mpitandrina mivady, ny birao amin'ny fitandremana, ny diakonina sy ny olona, ny mpandray fanasan'ny tompo ny fiangonana manontolo ianareo sampana lehilahy kristianina eto amin'ny efitsikay mambatokana fitiavana. Fa raha na dia nanam-pandriana azy izahay sampana lehilahy kristianina foibe hanatanteraka izao fotoana izao eto aminareo, dia raha tsy izay rehetrarehetra ny teneniko izay ny nanaiky dia zava-poana ihany zany ka maka sitraka, maka telona dia mba ny tombo hatrany eny no hitahiry anareo mba amin'ny fahasoavany ka tonga anareo androso hatrany eny izao fiangonana ambatokana fitiavana izao. Dia izay ny vaovao azo ambara amintsika, dia mirary soantsika rehetra samy hotahian'Andriamanitra ahafahantsika manatanteraka hatrany ny asan'ny tompo izay efa niantson'ny tompo asianao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny fanatitra isika riavana. Dia ny sampana lehilahy kristianina no anatanteraka ny fideranan'Andriamanitra ao anatin'izany fanatitra izany. Anao panjaka so Jesu
Ilarakira fasivy ambizato ny andiny faefatra ho faranana amin'ny amenina no andorantsika izao fanatitra izao. Hitsangana isika. Tonga eo amin'ny fotoanan-kalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana. Hanomboka izany ny tompony anjara ao amin'ny 5 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Angatana isika ankizy sy ny tanora hitsangana hivavaka izao. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, tonga ny ora sy fotoana izay hitenenanao aminay ankizy sy ny tanora. Koa mitenena tompo fa vonina hiaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay sakaiza ny ankizy sy ny tanora nanaovana izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsika afatra na anompanantsika izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao dia ny ao amin'ny Efesianina 2:2. Efesianina 2:2 ny andininy 5. Efesianina 2:2 ny andininy 5. Andeha isika rehetra no hamaky izany mafy amin'ny anaran'ny Tompo. Efesianina 2:2 andininy 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa venezana avy amin'Andriamanitra. Amen. Mangataka ankizy iray mba hanantona ety.
mangataka ankizy ray aho mba hanatiny ety, aza manontany hoe inona no ilananao maky ety fa manatona fotsiny fa tsy zavatra sarotra ny handehananao ety. Ndahoary iny e misy ankizy ray a tonga ho avy avy, aza matahotra mihitsy ato lalana ay ndao e ndao fa tsy maninona raha ao ny lalanao dia manatona eto akaiko eto tiany ianao dia mahazo toerana. Izay le teny eto amin'ity soratra masiny ity hoe famonjena no fahasoavana no namonjena nareo. Izy zao naky ety a nandeha tamin'inona? Tamin'ny finoana. Tsy fantany zay zavatra andehanany ety kanefa izy nanantona dia nahazo inona? Zavatsoa. Dia tahaka izany koa famonjena Andriamanitra antsika ankizy sy ny tanora. Rehefa tsoin'ny tompo isika nanantona azy, tokony aninona? Hisalasala sa tsia? Tsy tokony hisalasala fa manantona amin'ny fitiavana ary manantona amin'ny fo mino an' Jesosy Kristy. Andeha ho averintsika ilay tenin'Andriamanitra teo. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tena fanomezana avy amin'Andriamanitra no namonjena antsika, tsy rairay avy, indrindra isika ankizy sy ny tanora. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay fa miteny aminay isan'andro isan'andro ianao ary miteny amin'ny fomba sy fanao maro samihafa. Koa dia izay rehetra norenisinay tetony dia hitondra fahasoavana sy finoana ao anatinay satria ny fahasoavanao tokoa no namonjenanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Melohan'ny tsanganan'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny sampana lila kristianina fohy be hitary bavaka sy amaky ny soratra masina ny laharak'ira amin'ny firana FFPM 320 no horedonitsika. Tsika riavana re Andriamanitra ray zanaka fanamaisino ho dia raina tokoa ny anaranao. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra be mifamindrapo ianao. Ny famindraponao no tsy nalany ritranay ankehitriny. Raha tonga eto amin'ny fotoana mamy indrindra dia ny amakiana sy ny hainoana ny teninao. Ny fananao masina ny elolalana izay mamaky ny teny sy izay itorony ny teninao. Ny fananao masina ilay papahery manome aina no ao anatinay mandrakariva ka ahafahanay manatanteraka ny sitraponao. Ny teninao no fanilon'ny tongotray
sy fahazavan'ny lalanay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Tonga eo amin'ny famakiana ny teny soratra masina antsika ariavana dia sokafy ny baibolitsika. Izany dia hitantsika eo amin'ny tantara voalohany toko 12 dia raisina amin'ny andininy 5 ary faranana amin'ny andininy 17. Tantara voalohany toko 12 raisina amin'ny andininy 5 ary faranana amin'ny andininy 17. Rehefa zany dia arivakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy tamin'ny taranaka Benjamina sy Joda nakany amin'ny Davida tany amin'ny fiarovana. Ary Davida nivoaka hitsena azy ka niteny taminy hoe, raha fihavanana no hiavianareo aty amiko hanampy ahy dia hikambana isika. Fa raha avy amadika kosa ianareo ho azo ny fahavaloko nefa tsy mba nanao akery ny tanako dia Andriamanitra ny razantsika no hijery sy hamaly izany. Ary Amasay lehibe amin'ny mpanafika malaza dia nampitanian'ny fanahy masina hoe, anao izahay ry Davida fa miandany aminao ry zanaky Jese fiadanana, eny fiadanana ane ho anao, ary fiadanana ho an'ny mpanampy anao, fa Andriamanitra no manampy anao. Dia noraisin'i Davida ireo ka notendreny ho mpifehy miaramila. Amen. Mbola eto mivaky ny teny. Filazantsara ny soratan'ny Marka no anoizana ny vaky teny. Marka toko 12 andiny 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Marka toko 12 andiny 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy raha nampianatra teo akanjan'ny tempolo dia namarika nanao hoe, ahoana ny lazain'ny mpanora-dalàna fa Kristy ny zanaky Davida? Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe, Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tenan'i Davida manao azy hoe Tompo, ka ahoana no mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka ny haino azy tamin'ny hafaliana. Amen. Ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina no hamaranantsika ny vaky teny. Romanina toko 9. Raisitsika eo amin'ny andininy 4:40 ary atsarintsika izany eo amin'ny andininy 7:40. Romanina toko 9 andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:40. Rehefa hita dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy ny fanandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana, izay antsointsika hoe Aba, Ray eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara miaritra aminy isika mba hiara manamboninahitra aminy koa. Ray masina. Iraikitsika eo mpitsanganana ny larakira 7:100 milohan'ny hitsanganana ny ray aman-dreny mpitandrina tonto fente izy hitondra ny afatry ny Tompo. Tsangana isika. Samba
petraka isika ry havako. Ry havana malala mpitomboana ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havako, ary miarahaba manokana isika ny lehilahy rehetra izay mpikambana amin'ny sampana lehilahy kristianina manerana ity sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ity. Miarahaba ihany koa ny fiangonana manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao alahady izao ry havako, alahady natokana ho an'ny sampana lehilahy kristianina fohy be, dia amin'ny fampizarany tenin'Andriamanitra isika, dia arak'izay hita amin'ny Romanina 9:4-10 ka hatramin'ny 17 izay efa novakian'ireo avantsika ireo tamintsika. Satria vao avy nankalaza ny Pasika isika, mbola ao anatintsika ao raha teo ry havako, ny hevitra momba ny Pasika, ny fijaliana, ny fandresena azon'i Kristy, ary nentiny nanasoa antsika. Ambonin'izany tsika manana loha hevitra vaovao amin'ity volana May ity. Inona le izy mba avereno hoe ry havako? Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Andriamanitra maninona? Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Ara-tantara ry havako dia tamin'ny fotoanandro nitorian'ny Paoly apôstôly ny filazantsara tany Roma, dia nisy zavatra vitsivitsy nanamarika ny hasarotany ny atao hoe fitoriana ny filazantsara. Ny anankiray, ny hery nampiasain'ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany, izay isany nanasarotra ny fitoriana ny filazantsara. Ary rehefa nampiasa ny hery ny fanjakana Romanina, dia lasa natahotra amban'ilay mpivavaka. Na zany ivavaka zany ara dia miafiafy, matahotra, tsy dia tena manao azy amin'ny fahasahiana. Tsy izay ihany fa nisy koa ny atao hoe tarazo, satria tamin'izany zany tsy dia mbola takatra be loatra ilay hoe Andriamanitra, tsy dia mbola tena nanjaka ilay hoe zahay dia olon'i Kristy, fa mbola eo andalana mpivoizana mihitsy hoe andao ho ao amin'i Kristy. Mbola maro ny zatra fombafomba samihafa, ny fanompoan-tsampy sy ny karazany tamin'izany, dia nanasarotra koa ny fitoriana ny filazantsara. Ny fahatelo, rivotra nitsoka, nanasarotra, ny fakantahaka, ny fahitana ny fomba ny hafa ihany na hoe manao an'izao dia nefa milamina, izy tsy mivavaka, izy nefa mandroso, milamina, manan-karena, manana voninahitra, manana haja, manana an'izao rehetrarehetra izao. Raha zany le rivotra nitsoka tamin'izao fotoana izany, dia lasa nalain'olona tahaka nanasarotra ny fiainan'ny olona izany atao hoe filazantsara izany. Nanoratra momba an'izany Paoly, ary nambarany pikarika tamintsika tery havako fa tamin'ny filazantsara, tamin'ny epistily ho an'ny Romanina nge no nangalana n'ilay hoe inona no asaraka antsika amin'inona? Amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana ve sa fahantrana, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Tena nandalo vanim-potoana sarotra mihitsy ny filazantsara tamin'ny andro nanoratany Paoly ity epistily ho an'ny Romanina. Ampahany zay ndresako taminareo fa mbola misy maromaro. Dia teo anatrehan'izany fahasarotana zany, dia tsy mangina ny fanahy masin'Andriamanitra, tsy mangina ilay Andriamanitra, ary tsy mangina ny filazantsara, fa miteny mandrakariva, na manahoana dia miteny amin'ny olona Andriamanitra. Ary anisan'ny teny lehibe izay hitantsika ato amin'ny 4:10
dia hoe izay manana ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra, fa izay taria ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra. Ary rehefa tsy taria ny fanahin'andriamanitra ny olona anankiray dia tariany inona? Zay zany tsy maintsy eritreretintsika. Dia izany zany ny alalàna hoe nisy zavatra hafa nisarika an'jareo hiala tao anatin'ilay fiombona ambeny ny filazantsara. Ka eto anatrehan'izany ry havako dia misy an'izao hevitra izao zany fampizarana amintsika. Tsika rehetra tsy ny lehilahy kristianina ihany, fa isika fiangonana manontolo mihitsy ny mba handray zao afatra izao. Ny voalohany manoloana an'izany tsika dia tokony ho tokanteny hoe tarihy ny fanahin'andriamanitra isika, na sarotra io, na mora io, na manahirana io, na milamina io, na mora io, isika rehetra zany dia tokony tarihy ny fanahin'andriamanitra. Avereno hoe zay ry havako, isika rehetra maninona? Isika rehetra dia tokony tarihy ny fanahin'andriamanitra. Inona moa no anton'izany? Inona moa ny zava-dehibe amin'izany ry havako? Inona ny zava-dehibe hoe rehefa ianao zany manaiky tarihy ny fanahin'andriamanitra, inona zany ny zavatra mety ho azo, na tombotsoa, harena, valera, inona ny zavatra azo? Tsy ataotao foana zany to za dia manaiky tarihy ny fanahy masina, za dia manaiky tarihy ny fanahin'andriamanitra. Tsy ataotao foana zany, fa misy zavatra ao, ary tsy tsika ny tenin'ny valina, fa Andriamanitra mihitsy, Jesoa mihitsy no miteny hoe rehefa manao an'izany ianareo dia ataoko an'izao le Jesoantsika mihitsy no te hanome zavatra goavana loatsika. Dia anisany resahany zany rehefa manaiky tarihy ny fanahin'andriamanitra tsika, zao zany no tokony ataotsika aloha ry havako, dia manompo amin'ny fahasahiana. Rehefa tarihy ny fanahin'andriamanitra tsika, manompo amin'ny fahasahiana. Manompo amin'inona? Manompo amin'ny fahasahiana. Hitanareo zany fa fanjakana zany rehefa mamoaka ny heriny hoe tsy azo atao zany mivavaka zany amin'ny fanjakanay, amin'ny fanjakana entinay, dia sarotsarotra ny miady aminy, satria azy ny fahefana eto tany, tsika mbola eto tany. Sarotsarotra, mila hery, ary efa ny ainantsika zany. Ary na am'izao tsika miteny zao azy, i tsy miteny mivantana, i tsy miteny direct, fa indraindray ny fanjakana mbola hatazamana hoe tena tsy manomentsika 100% ny fahalalahana ahafahan'ny fiangonana miasa. Ohatra tamin'ny Covid iny, miady ny fanjakana sy ny fiangonana. Ozy ny fiangonana andao ivo fa vavaka ny maharesany io, ozy ny fanjakana hoe akatony io. Ohatra n'izany zay. Ohatra zay. Mila fahasahiana ry havako ity fanompoana an'Andriamanitra ity. Ary zany no antony anankiray ilana ny fikambanana lehilahy kristianina. Dia mba tena aseho zany hoe ilay herin'Andriamanitra nomena antsika rehetra dia ao amin'ny lehilahy ao no tena misy ny betsaka indrindra amin'izany fahatanjahana zany. Ary zany dia tsy atao hipetrapetra fotsiny fa entina hiasana. Izany tarihy ny fanahy masina zany dia tokony aseho amin'ny fahasahiana rehetra, entina manome aina, mampatanjaka ny fisian'ny filazantsara izay iainantsika sy velomantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mila manana fahasahiantsika ry havako, tsy matahotahotra zany na iza. Ary zany le hery nitovontsika tamin'ny Pasika, nomeny Jesosy Kristy atsika. Ary zany le fanahy masin'Andriamanitra miasa, efa hitantsika zany teto amin'ny tantaran'ity Madagasikara ity tamin'ny andro ny fanenjehana. Fa mila tsika lehilahy kristianina mijoro, miasa, ankasahiana, tsy amitahotra.
ary raha vitantsika zany zay voatazana atsika hoe tariny fanamasina fa raha mbola tsy sayan zany tsika mbola tsy tariny fanamasina. Manaraka zany efa eny ampelatananareo eny ihany moa ty fandarana ty hitahitanareo ihany. Misy zavatra anankiray koa resantsika de nisorata anato de hoe rehefa tariny fanahy masin'Andriamanitra ny olona anankiray dia manompo amin'ny fiaretana. Ary hitatsika eo amin'ny andininy rehefa vakinareo Romanina eo dia manindry mihitsy izy raha miaratra aminy sika dia iara manamboninahitra aminy koa isika miaramiaritra. Le ndresako voalohany rehefa tariny fanahy masina dia manino mba mampiasa ny fahasahintsika tsy olona tsy matahotra. Fa ny faharoa miaritra miaramiaritra. Hainareo moa zany miaritra zany? Hainareo moa zany? Ohatra zany zao hoe ty misy tsindrony, misy fanafody eo anatiny, le fanjaitra lavalava be ohatran'izao de ho atsindrony de hoy izy le dokotera hoe iareto de mitodika mihitsy ianao zany asinan'le fanjaitra satria tsy maintsy atao izy zay vao sitrany ianao de tsy maintsy ekena miaritra, tsy maintsy ekena. Ohatran'izany ko zany zao ny mpiasa tany miasa mangatsika le rano tsy maintsy iaretana amin'ny fambolem-bary, amin'ny fambolena anana, amin'ny fambolena ataontsika hoe legioma samihafa. Ny andro mangatsika tsy maintsy iaretana, tsy maintsy iaretana. Ohatran'izany ko zany ny fiarahana amin'ny Kristy iaretana. Misy zavatsarotra ao zay mola volan'ny tompo atsika mba ho tena mpanompo. Ary rehefa ao anatin'ny fiaretantsika zany no miara-mandeha zay vao hitany maha-kristianina anao. Fa raha ohatra hoe amin'ny zavatra tsotsotra milamindamina foana tsy miseho ny maha-kristianina anao, fa any amin'le sarotra no ambara hoe ento hoe ety ny tena hitarafana hoe kristianina zao. Ary zany ny anaovana ohatra hoe fary, nareo mahay fary. Ny fary zany raha tsy terenao izy tsy mivoaka ny maminy, magaga olona koa ohatran'izany. Raha tsy teriteren-javatra mafy amin'ity fivavahana ty izy tsy avoaka ny tena mahizy azy. Marina zany sa tsy marina? Fa zao misy ny olona sasany rehefa terenao mafy mafaiky no avoakany, le mafaiky ao aminy no avoakany. Ary misy olona zany rehefa tenenanao asa-panimpona, asan'Andriamanitra tenenanao an'izany izy de ianao vazavazany, anaovany teny mahery, anaovany teny sarotsarotra. De zay le hoe misy olona zany rehefa terenao mafy de mangidy ao aminy no avoakany. Misy an'izany sa tsisy? Ary mila miovitsika ry havako. Rehefa miteny ny fiangonana, rehefa mampatsiahy ny fiangonana, andaonao an'izao, andaonao an'izao, inona no avoakany? Mamy samy mafaiky? Misy olona zany ro tsy vita, aza miteniteny an'izany fa tsy mbola zao zany. Ny tiany ny tompo ambara, ny tiany ny filazantsara ho ambara, ny tiany Jesosy ho ambara,
nisoratany paoly raha nanoratra tamin'izany fotoan'izany ry havako dia mba te hanana zany tena toe-panahiny zany atao hoe fandreseny kristy zany ny fiangonana. Ary raha miresaka an'izany izy mamarana ity teny ity amin'ny soratra izay nataony ny andininy fafito ambin'ny folo ity dia zao teneny: izany zavatra resahako ianareo zany hoy izy tsy zavatra resahako fahatany, fa rehefa vitanareo zany dia omena satroboninahitra hiara-manamboninahitra amiko ianareo. Dia zao ny soratako amin'ity bokintsika ity vakinareo tsara. Misy meday omeny fanjakana, olom-piangonana mahazo an'izany meday zany. Fa zao ny mahagaga manome sertifika koa ohatra ny fiangonana. Iza ny tena tian'ny olona rantiranty, ny sertifika ny fiangonana sa ny meday ny fanjakana? Dikan'izany manandanja aminy kokoa ny meday ny fanjakana. Ary raha mandeha amin'ny tragnony ianao dia mahita hoe meday za dia nahazo ordre chevalier national, nahazo mérite de maninona, nahazo an'izao. Jerevanao nefa tsy sertifika amin'ny fiangonana amin'ny tragnony, nefa izy olom-piangonana. Misy an'izany sa tsisy? Ary zao rehefa maty izy tsisy mahatsiaro hoe aiza ny sertifika mahadiakona azy, mahaloa azy, mampiandry azy. Fa inona ny tsarovana? Igny meday tamin'ny fanjakana igny entina mialoha lalana, dia antsovana ny zandary, antsovana ny maramila. Voakorontana amin'ny ambony ambaniny fiainan'ny fiangonana. Tsy ratsy akory zany, fa za zany te hanome lanja hoe tsy zany ihany no atao hoe meday, ary tsy zany ny tokony ampiasan'ny fiangonana ny meday omen'ny fanjakana. Ilaina iny, ilaina amin'ny karama iny, ilaina amin'ny endisy iny, fa mba ataovy zava-dehibe koa ny meday avy amin'Andriamanitra. Hiara-manamboninahitra amiko ianareo i Jesosy raha miara-miaritra amiko, raha miara-manompo amiko, raha miara-mijaly amiko, raha miara-misikina amiko, dia ahazo maro-boninahitra ianareo any an-danitra ry havako malala rehetra amin'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra ny folobevintsika mananondro hoe ity alahady ny sampana lehilahy kristiana ifampahirezantsika ary ifampitaonantsika andao mba hiara iroso ho tarihy ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary rehefa tarihy ny fanahy masin'Andriamanitra itsika dia mba andao tena ampiseho fahasahitsika, tsy olona matahotahotra zany asa-panompony zany tsika. Andao mba hiara-hiaritra ny mafy amin'ny fangidim-panahy rehetra. Ary asehontsika zany fa olon'Andriamanitra isika tahaka ny Kristy izay nampijaliana sy nolatsaina teo amin'ny azo fijaliana. Ary rehefa vitan'izany dia nomen'Andriamanitra fandresena izy ary mipetraka any an-danitra izy amin'izao, miteny hoe ho avy zaho izy andray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra hoe endreny hafalianay raha nandreny afatra nampitondrainao ny mpanomponao izahay. Tsapanay tokoa fa Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Ka na dia sarotra aza amin'ireo vanim-potoana samihafa rehetra ahafahana mitoro ny filazantsara anao Kristy, dia ampio izahay mba ho tarihan'ny fanahy masina ho Andriamanitra. Ataovy tsapanay mandrakariva eo amin'ny fiainanay Tompo,
fa tianao izay ary tianao olom-baovao ao aminao Kristy mandritry ny fiainanay manontolo. Mametrika eo am-pelantananao izay Tompo araka ny teny nambaranao toy ihany koa ny fiainanay sampana lehilahy kristianina izay tokony hanompo ihany koa amin'ny fahasahiana hitory ny filazantsaranao eto amin'ity nosy mahalalana ity. Fantatrao tsy miafina aminao Andriamanitro ny tarigetranay mba ahafahanay mitory ny anaranao amin'ny rahalahinay eny fanatramin'ny fahavalonay azy. Mba ho lehilahy kristianina anana fahasahiana izay ka ho modely ho alain-tahaka amin'ny asa miteny amin'ny toetra andray andraikitra amin'ny toerana rehetra izay misy anay. Fa mbola nampatsivinao anay toy ihany koa fa tokony hanompo amin'ny fiaretana izahay araka ny teninao hoe raha miara-miaritra aminao izay dia miara-manamboninahitra aminao koa Andriamanitro. Dia ampio izay mba hanananay fanetretena mandrakariva eo am-panatanterahana ny asanao Tompo. Mba tsy hanananay fahazarana fotsiny eo am-panatanterahana izany asa izany. Na irehanay amin'izay rehetra ataonay indrindra amin'ny fanatanterahana ny asanao. Fa ny asanao dia ho tanterahanay amin'ny fifaliana, amin'ny fanetretena, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahazotoana. Vavaka manokan'izay ho an'ny sampana lehilahy kristianina rehetra manerana ny sany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, manomboka any amin'ny isam-pitandremana, ny synodam-paritany indrindra, ny sampana lehilahy kristianina fohy be, izay manatanteraka ny fitoriana ny filazantsaranao, izay tompon'andraikitra rehetra izay efa nofinidinao Andriamanitro dia omenao herin-tsaina, herim-batana, herim-panahy ahafahana manatanteraka izany iraka izany, ka tsy sara-dalana aminay ny fananao masina ahafahanay manatanteraka izany ao anatin'izao azakazaka masina tanterahan'ny efintsika izao. Vavak'izay Jesosy ho an'ny tsy salama, mivavak'izay Tompo ho an'ny azo-pahoriana, mivavak'izay ho an'ireo sahirana, ireo anatin'ny tebotebo sy ny ahiahy rehetra, mivavak'izay ho an'ny lehilahy rehetra eran-tany mihitsy Tompo, mba ho lehilahy matahotra anao Andriamanitra. Marobe tokoa ny zavatra tianay apololotra eo aminao Andriamanitro, nefa fantatrao ny ao am-potsiny ny lokanay tsirairay avy. Tianay sy maminay indrindra amin'ny vavaka izany dia mbola ho ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao mpianatra fa izay manao hoe rainay ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakana atao an'iny sitraponao ety an-tany takina ny lanitra. Meo anay mino izay amina saza ho anay ary mamelany ekoay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahana amin'ny ratsy fa manao ny fanjakana izy ary ny voninahitra manjaka. Amen.
Andriamantorako toerisoa Benjamin Désiré izay filohan'ny sampany lehilahy kristianina fohy be ry havana no hitondra afatra ho antsika izao. Afatra ho an'ny sampana lehilahy kristianina. Miorina tsara, aza miova ary lehilahy mahery. Koritianina voalohany toko 5:10, andininy 7:50, tsara toko 9, andininy 12b. Ry rahalahy mahatoky ao amin'ny Kristy, ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raitsika. Isaorana mandrakariva Andriamanitra, na dia namoy rahalahy mpitahiry vola ny eselike fohy be tamin'ny volana febroary 3-22. Izy no mahalala ny hevitra heverana antsika, ary izy ihany koa no mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana. Tanteraka ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 500 taona ny sampana lehilahy kristianina FJKM, ka nanatanterahana ireo tsangam-bato araka ny lahara-pahameny izay singanina manokana ny famoahana ny boky voalohany ho fitezana maharitra eo anivon'ny sampana lehilahy kristianina fohy be sy ny fitsanganan'ny rantsana zatovolahy kristianina na ZLK izay dimbon'ny SLK rahatr'izay eo anivon'ny fitandremana. Totosa sy lavorary ihany koa ny fionambe 12 izay fionambe nasionaly voalohany raisin'ny synodam-paritany Ambovy Beatsimo Kristy Ranovelona, synodam-paritany 7 ny sampana lehilahy kristianina FJKM tany Fort-Dauphin. Any Andriamanitra irery ihany ny voninahitra satria izy no anton'ny zavatra rehetra. Ao anatin'ny vanim-potoana ny hazakazaka masina sika izao, koa ny komity fohy be ny sampana lehilahy kristianina FJKM izay notanterahana taon'ny sekoly Viny Ambomalaza dia nanapaka fa hanokana ny volana Jolay isika hanaovana tafika masina io ambonana. Araka ny hira fanevan'ny SLK fohy be FJKM dia lehilahy mandray andraikitra naiza naiza tsy misy fetra ary mampandroso amin'ny lafiny rehetra ka hiady amin'ny fahalovana sy tsy fahamarinana, amangy fonja, hanome raha, amaly ny etaeta amin'ny mila vonjy ary hiaro ny tontolo iainana sy amboly ala miaraka amin'ireo mpiara miombonantoka tsara sitrapo. Ny SLK fohy be sy ny synodam-paritany ary ny lehilahy kristianina isa mpitandremana rehetra dia manao fanamby izay ampitaovana tanteraka ny ivitoeran'ny SLK FJKM any Folpointy. Noho izany rehetra izany dia ilay Andriamanitra miasa ny fanamasina izay lohalevitra amin'ity volana may ity no miasa mahery ao amintsika lehilahy ka hitondra antsika ho an'ny fahatsarana hatrany amin'ny asa atao rehetra, fiteny, fihetsika ary hery manosika antsika ahatateraka ireo asan'Andriamanitra izay miandry antsika amin'ny fanefantsika ny adidy sy ny fandrotsantsika ny rakitra aty amin'ny SLK fohy be FJKM. Hamoty filazantsara ny Madagasikara isika, lehilahy kristianina novany tantara, fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpandropon'Andriamanitra izahay. Koritianina 2:9-5. Eto am-pamaranana, aoka isika lehilahy kristianina mba hitrotro ambavaka mandrakariva ny asan'ny sampana lehilahy kristianina sy ny fohy be FJKM, indrindra ao anatin'izao hazakazaka masina tanterahantsika izao. Tsy ady amin'ny fahantrana ny vahoaka na amin'ny firenena no hatrehana, fa ady amin'ny fahotana izay tsy sitrak'Andriamanitra ka miteraka fahatrana noho ny fisian'ny tsy fahamarinana sy ny rarina. Aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an' Jesosy
tompo ny finoantsika sy mpandefa azy izay naharitra miaso fijaliana. Hebreo 12 andininy voalohany tapany B sy 2 tapany A. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy ny filoha Rakotersou Benjamin netony raha miandra ny irina nahitan-tsoa avitra mpitandrina. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Izay ny afatra ry havana malala misaotra ny filohantsika izay mitondra izay ho antsika rehetra iroso amin'ny famaranana isika hiara-mitsangana isika rehetra horen'ny tsodrano dia ny raha voalahatra. Raiso ny tsodrano izay tononona ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ry havako malala izay niara-ny ombombavaka teto tamin'ity alahady 4 ny volana May 2023 ity. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo sambo tanteraka ka hakarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay efa niantso anareo ary izy ihany no anefa izany. Amen. Mivavaka mangina. Mamarana isika amin'ny Trinité masina manao hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.